Halleloja! Faly miarabantsika indray ry havana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao zany a, ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fanahy masina ho tafaray amintsika. Dia misaotra ny Tompo koa tsika amin'izao fotoana izao hanome fampaherezana antsika izy androany. Ny teny ampitondrain'ny Tompo zany androany dia tena teny fampaherezana izay no tian'ny fanahy masina hampitaina amintsika. Izany teny izany dia afaka miomana sady ianao zany ao amin'ny Jaona toko 5. Jaona toko 5 no hamakitsika azy fa ny lohateny ho zaraina dia ny hoe aza miandry miracle. Amin'ny teny frantsay izay moa zany no tena mahazatra antsika amin'izay mazava tsara hoe mahaza miandry fahagagana zany fa eto tena hoe ilay miracle be dia be ny azo andikana an'izay zany isika tsirairay avy mahafantatra azy. Aza miandry miracle avy aman'olona fa efa eo akaikinao ny Tompo. Aza miandry miracle fahagagana avy amin'olona fa efa eo anilanao ny Tompo, eo akaikinao ny Tompo. Hivavaka isika tompoko. Eny Andriamanitra ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotra anao izay midera sy mankalaza anao ny amin'ny famindraponao isan'andro ka afaka manatona anao ankehitriny, ary indrindra izany tokoa no anontona anay manatona anao ampanetretena mandrakariva, mifona sy mibebaka aminao amin'ny fahalemena, satria raha manatona anao izay dia mahatsiaro fa tsy mendrika, tsy tanteraka, ka dia mifona Tompo, bebaka aminao ny amin'ny tsy fahatanterahana rehetra, na amin'ny nataon'ny tanana, ny raisin'ny tanana, ny nandehanan'ny tongotra, ny fisainan'ny fo, ny fijerin'ny maso, dia maro ny zavatra tsy araka ny sitraponao ny fisainanay rehetrarehetra, ka dia hifonana aminao mandrakariva izany, mifona aminao Tompo amin'ny tsy famendrehako rehetra, ka dia manatona anao ampanetretena ary indrindra mangataka ny rahanao hanadio ny rahanao Jesosy ny tena hanadio, hanavao ny rahanao teo amin'ny hazofijaliana nalatsaka ao, ampy manadio sy manavao, ary dia misotro ny rahanao Jesosy, ny rahanao izay ianao no tena fisotro, teninao zany dia misotro ny rahanao hanadio, handoro izay tsy anao rehetra ao anatiko sy amin'ny fiainako rehetra sy amin'ny ataoko rehetra. Aoka ianao no anahy masina, ary indrindra hiteny, ampiteny aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao, niza mihaino androany dia mbola ianao tokoa no ampaheri, ampahafantatra azy ny tena fahefanao sy ny herinao, ka dia mitenena araka ny fombanao fa voninkainy Tompo ny mpanomponao rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Dia vakitsika zany ny teny arak'izay tondran'ny Tompo ny amin'ny lohateny teo. Jaona toko 5 ny 1 ka hatramin'ny 7 ihany aloha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nanasitrana ilay lehilahy malemy Jesosy, izay zany lohateny ato. Taorian'izany dia nisy andro firavoravon'ny jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry dia misy farihy izay antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 izy io. Tao no nandrian'ny mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny madila, izay miandry ny fihetsehan'ny rano, fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampihetsika ny rano. Koa izay niroboka voalohany rehefa nihetsika ny rano dia sitrana, na inona aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy iray efa narary nandritry ny 70 taona teo, raha nahita azy mandry teo Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ny ela izany, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Dia namaly azy ilay marary hoe, Tompoko, rehefa etsehana ny rano dia tsy mba misy olona handroboka ahy ho amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, batao ny fandrinanao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandrinany, ary lasa nandeha sabata izay andro izay.
Amen. Zay zany ny tenin'ny Tompo izay hitondrantsika ny lohateny teo hoe aza miandry mirakla avy aman'olona fa efa eo akaikinao ny Tompo. Raha ny vaky teny ny vakiana dia ataoko angamba fa hoe tsisy fanazavana intsony ny amin'izany, fa ny Tompo no mbola metraka ny teny zany, ny fanahy masina no ampahery antsika araka ny sitrapony hanazavantsika fohy amin'ny tenin'Andriamanitra. Vakintsika ary am-boalohany zany naran'i Jesosy tamin'izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Matoa zany napetraka ihany io fampidirana izay nisoratany nanoratra azy teto zany ny mpanompon'ny Jaona, dia tiany ambara, tiany amafisina fa nisy andro firavoravon'ny Jiosy izay hiakaran'ny olona rehetra hankany Jerosalema, ary anisan'izany koa Jesosy izay niakatra tany Jerosalema. Ao anaty fonosana fohy inona moa ireo andro firavoravon'ny Jiosy ireo? Io zany hoe andro firavoravona, fety zany. Amin'izao fotoan'izao zany ny fomba fitenintsika dia hoe fety. Misy fety any an-tanàna ka andaontsika hiakatra any, dia izay ny fanaon'ny olona zany. Fa ity le andro firavoravon'ny Jiosy ity dia fety ara-pivavahana izay fanaon'ny Jiosy, izay mahatonga anazy hoe andro firavoravona. Dia ina ilay fety anankitelo, fety telo lehibe ny tena fiakaran'ny Jiosy mankany Jerosalema, dia ny fetin'ny Paka, na antsoina hoe fetin'ny mofo tsy misy masiratsira. Io moa zany fankalazana ny namoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Ezipta. Izay ny anankiray, fety firavoravona ara-pivavahana zany. Izay mahatonga anazy firavoravona fa tsy fety fotsiny hoe anaovana fety dia asiana muzika, dia anao fitsinjatsinjahana, mahatsiaro ny fitenin'ny mahazatra hoe fitsinjaha-bevata, anao tsinjaka fotsiny fi ao anatin'ny fimamoana sy ny fijangajangana, tsy amin'izay fa fety fivavahana io. Ny anankiray dia ny fetin'ny Pentecote. Pentecote ny fety izay fety amin'ny fijinjana zany, amin'ny fijinjana amin'ny vokatra, fanehoana ny voaloham-bokatra izay nomen'Andriamanitra ny Israely ihany koa. Dia ny fety anankiray ny fety antsoina hoe fetin'ny tranolay. Izay koa dia fety lehibe izay anisany hiakaran'ny Jiosy any Jerosalema. Izay zany amin'izay fety izay tena fety lehibe eo amin'ny Jiosy, izay ho fanomponan'Andriamanitra, fisaoran'Andriamanitra. Dia Jesosy koa niakatra tamin'izany. Midika izany fa ny Tompo Jesosy na dia neverina hoe na dia fantany ary fantatsika fa zanak'Andriamanitra izy koa ilay Andriamanitra, ary izy mihitsy ny tena izy ny tompon'ny sabata, hoe intsika rehefa avy eo fa nazy ny zavatra rehetra, noho izy nanorenana ny zavatra rehetra, dia niakatra koa izy manaja sy mankasitraka ny andro firavoravona izay napetraky ny Tompo zany, ho fisaorana, ho fankalazana an'Andriamanitra. Izay ao anaty fonosana fohy 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ny ondry dia misy farihy izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5 izy io. Eto zany dia mazava tsara hoe zavatra nisy koa ity. Maninona ny soratana ohatr'izany atao mazava ohatr'izany? Hoe zavatra nisy izy io fa tsy mitantara lainga na mamorona zany ny mpanoratra eto, fa nahita mihitsy izy mahafantatra fa ao Jerosalema, tany Jerosalema tamin'izany dia eo akaikin'ny vavahadin'ondry izy, dia nisy farihy izay antsoina hoe Betesda amin'ny teny hebreo. Izany hoe zavatra nisy io fa tsy hoe mamorona dia hoe te hitantara, dia hoe ahoana moa izany dia mba te hilaza fotsiny izany ilay olona, fa zavatra nisy no miseho tamin'izany. Nisy fialofana 5 izy io, izy tao no nandrian'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila izay miandry ny fihetsehan'ny rano. Eto zany dia izay no teny eto hoe betsaka mihitsy ny marary izay nipetraka teo hoe miandry ny fihetsehan'ny rano. Fanazavana ny fihetsehan'ny rano zany ny 4 manazava anazy
hoe inona ny dikan'ilay hoe miandry ny fihetsehan'ny rano, fa maninona no miandry ny misy rano mihetsika, dia fa maninona no miandry ny fihetsehan'ny rano, dia inona ny fanazavana azy hoe fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampihetsika ny rano, koa izay niroboka voalohany rehefa nihetsika ny rano dia sirana na inona aretina nanjo azy. Eto dia efa miditra sady amin'ny votoaton'ny tenin'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra izany izay hazavaina hoe aza miandry mirakla ny amin'olona fa efa eo akaikinao ny tompo. Miditra moramora izany tsika satria reto marary reto mety efa ahoana moa izany nahatongavany teo, fa nakabeazany hoe raha jamby izy tsy ho tonga rery teo izy fa natery ny havany teo. Raha mandinika izy tsy ho sahirana izy vao tonga teo raha hoe avy any amin'ny toerana lavitra, fa nisy nanatrika sy nametraka azy teo. Ny matila dia mitovy amin'izany ihany koa, dia miandry ny fihetsin'ny rano. Izay ny fanaon'ny olona zany rehefa ao anatin'ny aretina, rehefa mitohy ny aretina, rehefa mitohy ny fahasahiranana ela, dia apetraky ny olona ao ianao, na ilay olona mihitsy nefa zatra koa. Tsika izany rehefa zatra ao anatin'ny aretina, ao zatry ny fahasahiranana, dia efa miandry fotsiny, efa tsy mieritreritra zavatra hafa intsony fa hoe misy vahaolana hony. Areto no tiana mpatsivona kely zany, ilay vahaolana zany hoe tena misy, satria tena nisy anjely izay tonga tsy indraindray ozy izy, indraindray tena misy zany io. Misy ny fahagagana, misy ny fiasa ataon'Andriamanitra ho fanasitranana, fa indraindray. Izay no nandrasan'ny olona teto ilay hitantsika eo, fa ny anankiray vakitsika eo vala amin'ny 30 taona izy niandry fotsiny teo. Izany hoe fa eo mihitsy zany ny fiainany, ary izay tsika matetika ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fahadalana, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fatorana ataon'ny Satana aman-taonany maro, dia efa miandry fotsiny fa ao zany efa mety ity, fa tsy maninona fa hiandrasaka eto ity. Tsy fantatro hoe ahoana moa zany mety fomba fiainan'ilay olona eo. Raha fantatsika fa raha olona mipetraka vala amin'ny 30 taona eo zany, efa eo mihitsy ny fiainana, misy fandriana eo, misy olona mivarotra sakafo, efa ohatrany hoe efa miaina mihitsy zany. Ary ny olona mandritry ny fety, araka ny teny teo, maninona nampidirina an'izy teo mandritry ny fety na firavoravoana any ambadika any. Ianao zao mahita ny olona miorakoraka sy mifamezivezy eo, fa ianao tsy miheno an'izany fa miandry an'ilay anjely sao dia amin'izay fotoan'izay ilay anjely no ampihetsika an'io, fa izay fotsiny nandrasan'ilay olona. Ka eo zany dia mampisaina antsika sady hoe aza miandry. Mety misy tokoa ny olona na hoe fahagagana izay andalo amin'ny tanàna, amin'ny firenena eo aminao. Ho avy io ny profeta, ho avy io ny mpaminany, ho avy io ny ilay pasteur manao fahagagana, ho avy io ny papa, ho avy io ny zao manao fahagagana, dia mihazakazaka ny olona na miandry an'izay. Misy olona dia efa miandry mihitsy hoe tsy ho avy aty amintsika isaky ninona moa zany ilay mpanompon'Andriamanitra iny no avy. Fa raha vao tonga izy dia misy ny sitrana, ihany nao no tena sitrana, ihany nao no tena nahazo fahagagana, ihany nao no tena nahazo valim-bavaka tamin'izy nandalo, oviana indray izy no avy. Teneny pasteur mba hiantso azy matetika, etohanay mihitsy ny frehany. Izany no mahazatra ny olona. Tsy maninona fa etohana ny frehany, fa izy rehefa tonga dia misy fahagagana ataony. Na misy hafa koa izay fantatry ny olona koa fa atsoa izy, na andraso fa ho avy eo izy. Izay zany anisan'ny tena tenin'ny tompo eto hoe aza miandry mirakla avy amin'olona. Izay aloha zany ny atao hoe ny tapany voalohany amin'ny lohateny teo, aza miandry mirakla, aza miandry fahagagana avy amin'olona. Tena misy io, fa misy zany dia tena tavela eo amin'ny fiainany, satria tsy indraindray no misy io, fa tsy isy isan'andro araka ny fomba vakitsika eto. 15 minaran'ny Jesosy. Ary nisy lehilahy iray izay efa narary nandritry ny 30 taona teo, raha nahita azy mandry Jesosy. Eto moa izany efa niresahantsika teo ilay 30 taona, efa teo io nandritry ny 30 taona. Nisy lehilahy iray izay efa narary nandritry ny 30 taona teo. Izany hoe tsy fantatra zany hoe nanomboka firy taona izy narary,
na 5 taona izy zao fa vala amin'ny 30 taona izy efa niandry teo fotsiny, napetraky ny olona teo ary miandry an'izay. Zay le hoe lasa zatra miaina ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fatorana ny olona tsika tsirairay avy ka mila mitandrina. Raha ao anatin'izany ianao zany tonga aminao ny tenin'ny tompo, fa androany ny tompo hiteny aminao, sady efa miteny raha teo izy zao hoe 9:5 ary raha nahita azy na mandry teo Jesosy ka nalala fa efa nahazo azy hatry ny ela izany dia hoy izy taminy. Hitan'i Jesosy le olona nandalo zany Jesosy ary Jesosy miakatra. Jesosy zany miakatra amin'ny fety firaviravona. Dikan'izay fety firaviravona zay fetin'ny jiosy, fetina fivavahana fionana amin'Andriamanitra io, dia amin'ny fotoana vonona ianao hiona amin'Andriamanitra. Mampianatra mampirisika antsika foana mamaky ny Matio 9:9 fa hozy ny tompo hoe midira amin'ny efitranonao mangingina hozy izy, fanirainao izay mahitanao mangingina maly anao. Raha vonona ianao zany hiakatra hiona amin'Andriamanitra, ny olona mety ao anatin'ny firaviravona fa ianao hiona aminy ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fatorana, ao anatin'ny fitadiavana, ao anatin'ny fahoriana, dia inona ny teneniny eto hoe ary fantany mahita azy mandry teo izy Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ny ela izany. Fantatry ny tompo ny zavatra mahazo anao io, fa inona ny teneniny avy eo? Manontany izy tsy tonga dia miteny hoe via aty dia fa te ho sitrana va ianao. Zay zany fanontena apetraky ny tompo aminao, te ho sitrana va ianao amin'ny aretina, amin'ny fahotana, amin'ny fatorana, amin'ny zavatra mangejantsika tsirairay avy, mangejanao ihany koa. Te ho sitrana va ianao? Zay ny fanontanian'ny tompo androany. Zay le hoe aza miandry ny mpanompon'Andriamanitra. Misy mpanompon'Andriamanitra tonga any dia miazakazaka daholo ny olona any amin'ny stady, any amin'ny coliseum na any am-piangonana amin'ny toerana anankiray, fa Jesosy no mandalo aminao. Mandalo aminao izy androany hoe te ho sitrana va ianao? 9:7 aminaran'i Jesosy dia namaly azy ilay marary hoe tompoko, rehefa etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka ahy ao amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo aloako. Rehefa manatona ny tompo zany dia mbola betsaka ihany ny manamary tena ihany tsika. Tandremo ny fanamariana tena hoe izao ny zavatra miseho izao ny zavatra misy. Efa nietsika ihany matetika, efa miandry ihany ahako efa betsaka ihany zavatra nataoko izay fa nanatona mpanompon'Andriamanitra, efa betsaka ny zavatra natao ihany amin'ny asa fanompoana, fa ny tenin'ny tompo eto hoe te ho sitrana va ianao? Dia na misy zavatra nietsiketsehana ary tao, mety efa nandeha tamin'ny fiangonana heverina hoe mifoha ianao, nandeha tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izay manasitrana aminao fahagagana, nandeha tamin'ny zavatra maro ianao fa tsy nahita an'izany ary tsy nahazo an'ilay valimbavaka tadiavinao. Fa androany ny tompo miteny hoe te ho sitrana va ianao dia tsy mitady, ary miteny frantsay hoe argument, tsy mitady hevitra, tsy mitady zavatra hoe efa nanao an'ity efa nandeha tamin'izao efa teto foana ahako fa hoy ny tompo hoe, hoy Jesosy zany eo amin'ny 9:9 aminaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy, mitsangana mba tao ny fandrianao ka mandehana. Zay zany ten'Andriamanitra henontsika foana io, fa androany izy matoa tonga amintsika, miverina amintsika, dia zay mihitsy ny tenin'ny tompo androany aminao hoe mba tao ny fandrianao. Ilay zavatra nitazominao teo nandritsy ny fotoana maro, inona moa zany ilay fandriana? Matetika hoe mieritreritra inona moa zany ilay fandriana? Esory amin'izay ilay zavatra mavesatra aminao iny, ilay zavatra nandrinao teo iny. Inona ilay zavatra nandrinao teo nandritsy ny 30 taona, nandritsy ny fotoana maro ny andrasanao izay? Nahandro tao anatin'ny fahotana ianao, mandeha amin'ny fijangajangana, amin'ny kolikoly, amin'ny tsy fahamarinana, amin'ny fomba ratsy rehetra, ary amin'ny fiandrasana olona koa ary. Matetika za mihitsy no anisan'ny nandrinao teo. Miandry an'ny pasteur anao hivavaka aminay, miandry an'ny mpiandry
fa izy ihany no afaka mametra tanana na miandry ny mpanompon'Andriamanitra, miandry an'izao a, miandry an'ilay fotoana. Misy moa zany ny olona dia efa miandry fotsiny hoe arak'ilay teny teto koa zany, misy hoe ary isika mipaka ihany zay vao makany am-piangonana na isaky ny Pentecote ihany, isaky ny Krismasy. Fa zany a ao anatin'ny fombafomba zany, fa ny tenin'ny Tompo aminao androany hoe mandalo aminao izy a, dia ozy izy hoe mba atao ny fandrinanao ka mandehana. Miala amin'io fahotanao io, miala amin'ny fahadalana, amin'ny fahazaran-dratsy, amin'ny fomba fanao rehetra, ny fanompo-tsampy. Fa be da be ny fampaherezana fijoroana vavolombelona amin'izany a, tsy hanazava lavany amin'io aho, fa mampirisika anao a hieno ny fijoroana vavolombelona sy ny fampianarana maro amin'ny vidéo ho avy Jesosy Kristy, ny amin'izany hoe fahotana sy ny tsy fahamarinana. Ny takin'ny Tompo amintsika zany a dia ny andeha amin'ny fahamarinana marina sy ny fahamasinana, fa efa eo izy, eo anoloanao izy. Zay ilay zany ao anatin'ny lohateny hoe aza miandry mirakla avaman'olona, fa efa eo akaikinao ny Tompo, efa ao anilanao izy, efa eo anoloanao izy a, ary miteny aminao izy hoe mba atao ny fandrinao a dia mandehana. Miala tao raha hitanao a amin'ny toerana misy anao fa tsy ahitanao an'Andriamanitra sy eonanao amin'ny Tompo a, dia miala tao. Fa ianao a dia andro-fidin'ny Tompo manokana androany a, hositranony a, ahafahany amin'ny fahotana, ahafahany amin'ny tsy fahamendrena rehetra, fa ho fiainam-baovao zany a nomen'ny Tompo anao androany a, ka dia ozy hoe mba atao ny fandrinao a ka mandehana. Mitsangana, mba atao ny fandrinao ka mandehana. Zany hoe mitsangana miala teo zany, dia mba atao ny fandrinao a, miala amin'ny fandrinanao teo. Io fandrina io moa zany mba tany atao ina, fandrina mety efa vala amin'ny telopolo taona zany nefa simba sy ratsy zany, fa ny tian'ny Tompo hoe esory tao a, miala tao ianao, dia esory koa ny fahotanao, dia ario any io a, fa tsy miendrika anao a ny fanompo-tsampy a, ny tsy finoana, ny fahatalana rehetra, ka dia mandehana ozy izy a. Ary inona ny teneniny, ary niaraka tamin'izay a dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandrinany ary lasa nandeha sabata izany andro izany, izay andro izay. Zay zany a ny tenin'ny Tompo. Mety tsy ho lava izy androany a, fa izay a no antsoin'ny Tompo. Eto zany a tsy hiditra lavany amin'ny andro sabata, satria rehefa sitrana tamin'ny andro sabata ilay raha lehilahy io zany matetika rehefa manasitrana ny Tompo, rehefa miantso anao izy a, dia tsy mijery ny fotoana, tsy mijery ny andro, hoe tsy maintsy amin'ilay fotoany ry ihany, amin'ilay mahazatra iny a, amin'iny ny Tompo ny tena manasitrana hono. Rehefa mandeha makany amin'ny fotoana iny a, fotoan-dehibe a, voka-dehibe a, dia amin'izay ihany ny Tompo ny tena malivavaka. Fa amin'ny toerana misy anao a, ary indrindra androany ianao zany maheno, raha tsapanao hoe teo sitrana ianao a, dia midiro amin'ny efitranonao mangingina, dia antony Jesosy fa hanasitrana sy hanafaka anao izy. Dia ario daholo a izay fantatrao a fa tsy avy amin'ny Tompo. Mila zany a mandray a fanapahan-kevitra koa. Mila mandray fanapahan-kevitra, fa tsy hoe misalasala dia mbola hoe efa teo vala amin'ny telopolo taona teto a, izy indray ilay raha namany ity izay milaza zavatra hafa eto a. Fa ny Tompo, fantatsika fa Jesosy a mahay zavatra rehetra, na ny maty ary natsangany. Eto zany a dia ny olona malemy a natsangany teto, olona narary ozy izy nandritry ny valo amby telopolo taona. Eto zany a matoa zany ny tenin'ny Tompo hoe narary a, ny amin'ny tenin'Andriamanitra eto dia tsy nambara manokana amin'izy amin'ireo le hoe mandinga ve sa mantila sa mandro sa hoe jamba ilay olona ity, fa ny aretina rehetra dia sitran'ny Tompo a, ka dia mitsangana, dia araka ny teny eto hoe niaraka hatramin'izay dia sitrany raha lehilahy ka nitondra ny fandrinany ary lasa nandeha sabata izany andro izany. Eto zany a raisiko kely ao amin'ny andininy fahafito amby folo amin'ny ady hevitra nataon'i Jiosy, araka ilay teny teo hoe misy zany no tezitra ilay Jiosy hoe ahoana ianao manasitrana amin'ny andro sabata, maninona ianao no mandeha mibata ny fandrinanao, fa sabata ny andro tokony tsy hetsiketsika ianao a, tokony tsy hiasa mihitsy zany andro sabata zany.
Tsika zany tsy hanazava an'izay fa manasa anao hamaky le teny eo fa ny tenin'ny tompona maliny azy izy hoe tany 5:70 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia hoy Jesosy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izao koa miasa. Zany hoe arak'ilay teny teo midira ao amin'ny efitranonao mangina fa ny ray, izay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe ny rainao izay mahitanao mangingina ilay Andriamanitra zany mahita mangingina ilay Andriamanitra izay ninon'ny jiosy Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra Israely io no miasa mandraka ankehitriny izy ary izao koa miasa. Zay amin'ny teny mihitsy Jesosy zany hatramin'izao, mandraka ankehitriny hatramin'izao zany amintsika miteny izao dia mbola miasa koa Jesosy ka dia minoa azy manantena fa aneho fahagagana amin'ny fiainanao izy androany fa mitadiavy azy ary dia miala amin'ny fahotana rehetra sy amin'ny tsy famendrehana rehetra. Teny hamarana antsika ny tenin'Andriamanitra alohan'ny hivavahantsika dia ao amin'ny Jaona 9. Mbola hadihevitra ihany koa zany nataony ino moa izy teo ny jiosy hafa sy tamin'i Jesosy rehefa nanao fahagagana sy nanambarany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy izy. Tsy vakiantsika ny 1 manomboka amin'ny 1:30 fa fantatrsika tsara raha mbola tsy fantatrao dia ao amin'ny Jaona 9:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy no miteny an'izany, izy ilay zanak'Andriamanitra miara-miasa amin'Andriamanitra izy mandraka ankehitriny izy dia mbola miasa izy ka dia hanafaka anao izy ka dia manatona azy miala amin'ny fahotana amin'ny faharatsiana rehetra fa ny Tompo hanafaka anao androany hivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra, miasa tokoa ianao mandraka ankehitriny, tsisy mahasakana anao rehefa miasa fa manana ny fahefana rehetra ianao hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany ozy ianao ka dia miasa ianao ampanomponao raha tapa-kevitra androany niza tapa-kevitra maheno izao fampaherezana izao, maheno ny teninao, ianao no miteny fa izay tokoa dia fitaovana ihany ka dia tapa-kevitra izy hiala amin'ny fahotany, hitsangana ka dia handeha hanary izay tsy hanao rehetra, ny fanompoan-tsampy, ny fahalotona, ny fijangajangana, ny lainga, ny fitaka izay tsy hanao rehetra, hitondra makany amin'ny afo be mahatonga makany amin'ny fahaverezana dia hiala amin'izany ny mpanomponao Jesosy ary izay dia tehirizo izay Tompo satria raha ianao tokoa no manafaka dia ho afaka izay tanteraka ary tena madio izay noho ny rahanao teo amin'ny hazo fijaliana ampy manadio anay tanteraka, manavao anay ny fo sy ny fanahy ny tenanay manontolo ary ilay fanahinao masina manolo-tsaina, manolo-pahendrena ary ireo Tompo no mandoro izay tsy hanao rehetra, na ny rahanao na ny fanahinao masina mandoro izay tsy hanao rehetra ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny tenanay, n'inona endrika aretina, n'inona valana aretina, tsimoka aretina amin'ny vatanay, ny amin'ny fiainanay, fahazarana ny fomba ratsy rehetra dia foanana sy didina amin'ny anaranao Jesosy Kristy ho any amin'ny farimy rehetra avy izany fa ianao no hitahiry ny mpanomponao tsirairay avy manomboka izao ka niza manody tena manolotra ny fiainany ho anao androany ho tompo sy mpamonjy dia ho raisinao izy Tompo ka haneo fahagagana fa tsy handry olona tokoa fa ianao dia ho akaikinay isan'andro eo anilanay ao aminareo mandrakariva hozy ianao ary eo aminareo mandrakariva ihany koa dia misaotra amin'ny valim-bavaka, misaotra amin'ny fanasitranana, misaotra manafaka anay isan'andro, misaotra manafaka ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovany zavavaka izany. Alleluia, amen. Misaotra ny tompontsika dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha sitrapon'ny Tompo izany dia mbola hiverina etontsika amin'ny fotoana izay hanerahany antsika tsirairay avy. Alleluia, amen.